Mpivarotra amin'ny trano fivarotana lehibe iray etsy Beoririka kosa no voaroka tamin'ny trano fivarotan'izy ireo androany. Tokony ho tamin'ny iray ora tolakandro teo dia tonga teny toerana ny vahatany sy ny mpitandro ny filaminana nanatanteraka ny didy. Raha nambaran'ny ireo mpivarotra voaroka teo amin'ity toerana ity dia ny komina Antananarivo renivohitra no ambadika izao fandroahana izao. Fivarotana misy avaly tao amin'ny trano lehibe fivarotana iray tetsy Beoririka no norohana tamin'ny fivarotan'izy ireo. Mifady tany sy polisy maro no tonga teny an-toerana nanatanteraka ny didy. Raha ny fanazavana no entin'ireo mpivarotra dia tsy nentina mpiseho ny taratasy fandrohana azy ireo ity fady tany fa nilaza tsotra fotsiny hoe manatanteraka didy noho ny fangatahan'ny tanàna Antananarivo. Zata miseho eto zany dia misy huissier tonga arahana polisy manala mampanala ny entany olona mipetraka amin'ity immeuble ity milaza fa fivondronana dia manana alalana anala ny entana dia na le huissier tsy manome an'le ordonnance dia ampiseho le ordonnance tsy ampisehony anay tsy sommation sosa 3 andro melona 2 andro melona tonga dia tonga fotsiny izy tonga dia manala dia tsy mampiseho anay mihitsy izy zany satria miaro teny izy ao anatin'izany izy miaro tena le huissier satria ny fivondronana ao anatin'io tantara io dia nitory anay tany amin'ny volana Mai nandresy anay izy tao amin'ny première instance dia nanao appel zay dia resinay izy dia napiditra conseil d'état izy zany mbola nitory anay mandeha izy dia mbola resinay indray dia napiditra conseil d'état izy dia naresy anay tsy niteny anay izy mapiditra conseil d'état fa napiditra PCC inty ASS zay resy izy dia rehefa resy izy dia manao an'io izy zany nangataka tany izy tamin'ny 16 décembre teo izy 16 novembre teo izy nanao cour de cassation hoe pourvoi en cassation andravan'ny didy rehetra zany satria resy izy io pourvoi en cassation zany nazahoany alalana manao suspension an'le didy rehetra teo aloha. Raha ny nambaran'ireto mpivarotra trano dia efa misy ny fifanolanana teo amin'ny fitsarana ity trano ity. Fifanolanana teo amin'ireo tompony sy ny tanàna Antananarivo. Efa naresy ny tompo-trano fa raha ny fanazavana voaray androany dia nangataka fanafoanana didy ny komina Antananarivo. Ireo tompon'andraikitry ny komina izay nantsoina moa androany dia tsy nisy nandray antso ataribia avokoa. Manambara ny alailon'izy ireo tanteraka ireto mpivarotra ireto satria dia ny vola amina miliara maro no kirakiraina amin'ny entan'izy ireo ary ny fotoana ny fety ihany koa efa mananontany.